lagi. Faly miarabantsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne ity vaovao malagasy. Resaka tsy fandriam-pahalemana ihany no fampizaranay antsika eto. Hitantsika zao amin'ny alalan'ny sary vidéo zao dia vaovao tsara ary eto dia isaorana ny mpitandro filaminana fa indrindrindrindra ny gendarmerie-pirenena nanao asa tsakany sy andavany tamin'ny fikarohana ny Jolay tsy mataotody nangalatra tamin'ny tokantrano anankiray ary voatsila kory manko tsika ny biblie ny partage ity vidéo ity hitantsika amizao fa tena nisy voasambotra ireo roa lahy manko ireo nangalatra moto sy télévision écran plat ary ny daraka ny tovolahy ty de brigade feno arivo no ahitana an'izany ary harahantsika vidéo fa nokefitra natao zareo zay rehefa avy eo etsy andaniny kosa nefa dia maneho hevitra ihany koa ny solombavambahoaka lehibe ny mpanohitra sy tena andrena solonaiko mahakasiky ny tsy fandriam-pahalemana zany tsy de falapatra eo tsika fa andeha aloha tsika faneho-kevitra nataon'ireo gendarmerie-pirenena mahakasiky ny fangalarana tamin'ny tokantrano anankiray zay ty izy manko tany Ambodifotsy commune Ampitatafo ary tamin'ny alakamisy 17 febroary teo manko izy tamin'ny 8 ora alina sasany eo ary naratra mafy manko le zazalahy ary niditra mpilamina nahaka izany hitan'ireo olon-dratsy roa lahy ireo moto sy fahitalavitra lehibe iray no nibatainy ary lasa toy ny avy nahaka ny fananana napetrakin'izy ireo roa lahy ireo ohatrany hoe antrano zareo mihitsy zareo miadana maka an'le izy voarakitra ny caméra de surveillance nefa niasa ratsy ary nampisehon'ny bogositen'izy roa lahy ireo na hely ny horonan-tsary mba hikarohana azy ireo hoy ny gendarmerie-pirenena totoy afany koa ny faneho-kevitra azon'ny gendarmerie ary nitohy ireo fanomezana-baovao na tato anatin'ny tambazotry serasera zany na tamin'ny alalan'ny SMS sy antso tao zao ny ireo nanomeny ataontsika hoe anarana sy adresy mampiahiahy tao ihany koa ireo nanome vaovao na dia tsy mitombina aza tsy maninona zany fa rasinay foana hoy ireo gendarmerie-pirenena tao ihany koa ireo nanome vaovao marim-poditra ary tamin'ny sabotsy ray marsa teo manko dia tamin'ny efatra lotorakandro fantatra fa misitry belona ny ambanivohitra be any ny anjeva izy roa lahy ireo ary tratra tao anatin'ny trano ny ray tamin'izy roa lahy ireo mpamakitran'ireo ilay antsoina hoe Tsila zay nanarana anankiray ary ny alahady lasa teo ihany koa dia tamin'ny zany tamin'ny 2 marsa teo de ray tolakandro tratra tany Ambohibary asabotsy namehana i Sedy na fiantson'ny zareo hoe Cédric ihany koa tovy amin'ny anarany filohampirenena Andrajoelina koa zany Cédric zany eo andalam-pikarohana ireo olo-mpividy an'ireo entana nangalarana ny brigady ny feno arivo eto dia isaorana eram-poeran-tsaina ireo ny fanometanana ka nanampy ny gendarmerie-pirenena amin'ny fikarohana ny mpanao ratsy ary entanina hatrany ny fanomezana vaovao haingana sady marim-pototra ho an'ireo zandary hoy ny sergent Antananarivo zay na dia maro aza ianareo no mangataka mafy hoe handray an-tanana azy roa lahy ireo na dia maniry koa ianareo hanamboarana ny fahasalamany hoy toy ny vita sinoa ireo na koa hitondra azy hipipi dia mitsoka vitan'ny tantara tianay no mampafantatra anareo fa ny gendarmerie-pirenena dia manaraka hatrany ny lalàna velona eto Madagasikara mikaroka ny mpanao fandikan-dalàna manao fanadihadiana savaranandro ary manolotra izany eo amin'ny manoloan'ny fitsarana anjaran'ny fitsarana samy rery no manapaka ny sazy ampiharana amin'ireo voapanga araka ny heloka vitany koa rehefa vitany famotorana azy ireo sy ireo mpiray tsikimbakomba rehetra dia atolotra ny fitsarana ny raharaha ty dia horonan-tsafy ny kevitra natao reo gendarmerie-pirenena izay hitantsika amin'izany fa rehefa ny mijanona eo ihany zany ny anjaran'ny gendarmerie-pirenena fa ny fitsarana zany no manapa-kevitra farany ny olana eto amintsika nefa indraindray ny eo amin'ny fitsarana dia indraindray le olona mahazo sazy fa indraindray izy ihany koa dia mivototra ary tsy hay io na any amin'ny fitsarana ve na any amin'ny pentasera ve any amin'ny fonja ve no mamototra ireo ataontsika hoe voafonja ireo na mpangalatra na jolahy ireo dahalo jolahy ireo indraindray zareo reo mivoaka any amin'ny fonja ka zay no mampetram-panontaniana antsika rehetrarehetra ny gendarme zany na police zay fa manao ny asany antsaka sandavany de hita
tsy hay tampotampoka eo mivoaka indray mamelony heloka dia hitandray manao ny asa ratsy an'izay tsy dia valapatratrika fa andao ary rahantsika fa nihokevitra natao ireo zandary mairim-pirenena sy solombavam-bahoaka sy tena andrena solonaiko mahakasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay ihany koa ny tompolahy sy tompovavy no afaka nozaraina amintsika eto fa azo adino hatrany miabonena manao zay na manao commentaire ahafahantsika matsaritsara zavatra izay. Insécurité à Madagascar. Tena azoko lazaina hoe insécurité généralisée mihitsy à Madagascar amin'izao fotoana izao. Na any ambanivohitra, na ety an-tanàn-dehibe, na eny an-dalana eny ary amin'ny lalam-pirenena rehetra. Azoko atao hoe insécurité routière. Maro ireo olona ataken'olona eny an-dalana. Maro koa ny tomobile mivadika noho ny faratsin-dalana. Insécurité any ambanivohitra any, betsaka ireo olona very entana, maty, alain'olona ny masony, voatifitra, kidnapping. Na eo an'ireny vohatra eo vao zao ary misy namako nangalarin'olona ny motony, vaky ny tranony, ary maro koa ny olona ataken'olona amin'izao fotoana izao. Inona ny anton'izany rehetra zany? Fantrano, sy fahaiza-mitantana ary hiara-maty eto isika mianakavy noho ny fikorotanana misy amin'ny fitantanana amin'izao fotoana izao. Tsy firenena mahantra akory malagasy, tsy firenena mahantra ny Madagasikara, manana harenany ary tsika tsy olona firenena miady amin'olona na firenena misy loza toy n'inona fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao vokatsy tsy fahaiza-mitantana le malagasy 30 millions mijaly amin'izao fotoana izao. Firy amin'ireo tanora amin'izao fotoana izao verim-panantenana vao betsaka namako izao mandositra any ivelany tady asa noho n'inona tsisy fanantenana intsony azo apetraka amin'ity fitondrana ity. Na ireo pomba amin'izao fitondrana zao na tsy pomba, rehefa malagasy rehetra amin'izao fotoana izao miaina ao anatin'ity insécurité ity. Insécurité routière, maro ireo tratsany atako vokatsy ny faratsin-dalana. Maro koa ireo tomobile mivadibadika eny an-dalana eny vokatsy ny faratsin-dalana. Ko dia inona ny azo atao? Tratra ny fampanantenana diso, fampanantenana boakaty isika, dia zao ny zavatra ny hafaran'ny malagasy. Tratra n'izao insécurité zao. Mahereza tsika malagasy rehetra, sambotain'Andriamanitra tsika rehetra. Sabotsy ny zoma tontolo aloha zany dia miaina atao anatin'ny resaka fanangonam-baovao zay ny hamantarana an'ireo olona reo. Dia ny asabotsy maraina nanana atao hoe pista tena izy am'izay zay. Dia ino no trandrana zany am'izay le hoe anazo avao hoe any Anjeva ny ambanivohitra Anjevagara ary amin'ny faritra Ambohimalaza no misitrika le jolahy reo. Nieritreretinao izy roa no tany. Dia tao aorinan'io zany tokony atao hoe tamin'ny 4 tolakandro teo dia nandeha tany Anjeva zay hamonjy an'le toerana ambanivohitra, tena ambanivohitra. Amin'ny atao hoe tamin'ny 5 sasany alina zay tonga tany, tamin'ny 1:30 zay tonga teo amin'le tanàna dia nodidinay moa zany le tanàna zay gendarme nampino gendarme any Anjeva, gendarme Fianarivy zany. Dia vao tonga atao dia ny zavatra iny tsy mampanina le izy. Rehefa tonga atao zay natao mivoaka zareo dia vehivavy anankefatra no mivoaka atao. Dia rehefa nanontaniana dia hoe zay ihany no ato. Fa tsy zay moa zany tsy nanaiky an'izay ay atao ny afona atao hatrany le bandy rehefa nanteneny isy hoe voadidina dia tsaratsara mivoaka dia mivoaka izy. Dia teo zany voaray le anankiray zay tsy dia hita loatra tamin'le caméra zany io. Iza ny anarany io? Ny anarany io fiantso azy tsy lavina na hoe tsila. Firy taona io? Io zao le taonany eo manodidina ny 3 satria mbola tsy nanomboka fanadihadiana mihitsy aloha zay zao fa mbola ahitady le fananan'olona. Mbola fantatra moa zany fa merikeloka izy sa manao an'azy? Raha nilaza an'ireo aloha zany dia olona efa tena tsy dia tsara reo. Satria raha ny vaovao azo ny lamatoan'ireo efa maty voatifitra ihany koa amin'ny resaka fanaovana asan'ny jolahy io.
de reo izy reo mariana aloha zany fa izy ro lahy reo valolahy, de le ray le tratranay tany Anjeva volanto, fa le ray le tsy tratranay tany Anjeva le tsy tratra tamin'io a ny tena zanaky le ola ao am'le tanànao Anjeva io. Misy moa nanara le ray le tsy tratra zany zao? Le ray mbola tsy tratra tamin'io a le hoe Cédric. Fito taona izy io? Manodidina ny 30 ihany koa izy. Dia azo ny ray ny sabotsy alina de mitohy foana fanangonam-baovao a, de ny alahady maraina tokony tamin'ny toko tamin'ny valo teo a no ny fifanampiana foana zany avy amitsika fanomezam-baovao a, de nahazo vaovao tsara ndray koa zay a fa hoe any sabotsy namehana le ray tsy tratra, le tena hita amin'ny caméra zany io Cédric amin'ny fiantso azy efa azony hatramin'ny anarany moa tamin'io a, de lasa ndray zay zany a nandeha nidina tany a ny alahady tokony tamin'ny ray tolakandro teo namonjy an'le toerana atao hoe Ambomena moa Ambobary a Eninamehana ao amin'ny commune Sabotsy Namehana io. De rehefa tonga tany a tonga de hitanay le toerana de mitovy tamin'ny nanaovanay amin'ny tany Anjeva ihany koa, de mbola le sipa ndray koa no mivoaka tsy mety mivoaka izy a, de nataonay amin'ny fomba fanaovana azy ohatran mahazatra ihany koa zany de tsy maintsy mivoaka ara-lehilahy kamy zany no tratra izy a tamin'ny efatra tolakandro omaly a alahady a tamin'ny efatra tolakandro izy no tratra, misokatra fanadihadiana ao anatin'ny mitady an'le fananan'olona very zany tsika zao ho an'ny andro androany alatsinainy. Angana famakina trano zany fidirana kely tao an-tranon'olona teo amin'ny toerana tao hoe Ambody Afotsy a fokontany izy moa zany fokontany Ambody Afotsy any izy io a commune Ampitatafika. Io trano io a tamin'ny valo alina no seho, zany hoe mbola alohaloha ihany zany raha ny le raha mahazatra amin'ny famakina trano. Dia ny zavatra nisy a fotoana ireo tompotrano reo zany isakariva miovaova ny oran'ireo a de manatitra piasa makeny Anosizato, de zay fotoana zay zany a no ataoko hoe efa nomanin'ireo roalahy reo a hidirana tao amin'ny trano io satria vatany voaka andeha hanatitra le mpanampy tao an-trano zany reo izy mivady a miaraka amin'ny gardien, de niditra reo roalahy reo a tamin'io trano io a de nanaraka sisy trano zany a de niditra teo varavarambe a marena moa zany fa tsy nihidy reo zay fotsiny olana kely de nafandra reo niditra tao, dia vao tafiditra tao amin'le trano izy roalahy de le zanaky reo lahy anakiray tao ambany, zazalahy 20 taona izy iny a 20 taona izy zazy iny a, de iny nanaparandrareo mierisetrany aloha zany, de niarany fikasihan-tanana fikapohana le zaza tamin'ny baraminina, de tsy afena aloha zany fa de tena naratra le zaza satria misy nify miala, misy maratra ny lohany, misy tataka ny molony a, de soron'Andriamanitra fa salama aloha izy zaza iny a na rehefa nanaraka fitsaboana. De nanomboka teo de tonga moa gendarme manao intervention a de tsy ela koa zay de tonga teny, de natao ny fikaroana rehetra teny amin'ny manodidina zany fa tsy nahay tamboka noho iny ny alina niny nisehon'iny trano iny. Dia manazava ho azy fa nanomboka teo zany zay a de vao ray tsy maintsy manombotra fanadihadiana anenjena an'ireo olona reo, de nanampy be zany a nisian'le caméra de surveillance tao amin'le tranon'le niarambonareo a, satria tamin'ny resaka sary hita tao amin'le caméra iny a niainga fanadihadiana rehetrarehetra, de niezaka nijery olona zany a nanaovana fampitahana satria sao de olo eny amin'ny tanàna ihany a mety hisy hafantatra fa tsy nisy nahafantatra mihitsy io sary io, de nitarika anay moa zany fa nitsily nandeha arak'izay hoe manao an'le asa fikaroana de nanao an'le publication zay, karazana hoe appel à témoin zany iny mba hamantarana an'ireo olona roa tao amin'io trano io zay azon'ny caméra. Be da be a zay isoranay etona zany a ny olana nandefa message samy nanana ny heviny fa ny sasany olona mitovy, ny sasany ahiahy tsy maninona zany rehefa fanampiny zany, fa rehefa niara niasa tamina rehefa natambatra zany ny zavatra misy rehetrarehetra de iny no zavatra nisy a, zany hoe niasabotsy atoandro a zany a no nahazo renseignement sûr zany fa hoe any Anjeva any ambanivohitra any Anjeva no misitrika le ray am'ireo jolahy reo. Afaka kely